Na dia mbola tsy misy aza ny isa mazava nivoaka, azo lazaina ona omby ny fampiaran'ireo mpisitraka ireo fiofanana isan-karazany ao anatin'ny fandaharana asa vatsinan-kohonana ho an'ny distrikan'i Vohipeno. Ankoatra ny fampivoarana ny maha olona mantsy, nanendana sy nampiofana ireo tantsah tany an-toerana ihany koa ny Fonds d'intervention pour le développement na ny FID mpanatanteraka ny tetikasa ahafahana mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana. Maro ny teknika nampiofanina ireo mpisitraka atao amin'ireo komuna 120 sy fokontany 100 ao amin'ity distrika ity, izay nampiarin'izy ireo avy hatrany ka nahatsara izay lafo ny famokarana izay. Raha niainga tamin'ny fahantrana sy ny tsy fisiana mihitsy ireo ankohonana marefo ireo tany amboalohany, nahitana fiatsarany ny fiainan'izy ireo fotoana vitsy aoriana noho ny famatsiana rabola, fa indrindra ihany koa noho ny tantsorika maro isan-karazany nomena azy ireo tany amin'ny sahan-tsekoly, toerana natanterahana ny fanapariana ny teknika sy ny fanaovana ny fanandramana. Taloha iaho zany da sy namboly teknika heky, da mamboly volivoly raha io vao. Da hatramina zahoana fiofagnana tamin'ny mahatasa mpapitanay zany, da napianatra iaho sady mba nindragna tany io. Namboly io saramaso io da sady mampianatra ny mpisitraka rehetra zany. Sy raha tamin'ny taloha fa ankehitriny zany seky defa mba misy fivavahana kely, defa mba afaka mba miaigna kelikely aho zao. Taloha da tena perta be, sahiragna da tena sahiragna zany aho. Da izao zany defa mba afaka magnarama kelikely, afaka mba io ma da karamaby namboarana niko lafa vatany avy ny vary ny volany raha igny da avy da zaraina tanteraka hoe hagnaramana. Aloha zany sy mbola tamin'ny isiny Vasinakona, da io zany niantoko ny kolasin'ny zanakay zany. Rehefa tonga zany Vasinakona da lasa mba nitadiavanay zavatra zany bisibisy zany satria voatohany Vasinakona zahay. Roy igny namitoranay anazy, farany da lasa nitombo zany zavatra io zany. Da isaky ny fanokana zany mikarmalaza na 26 bonane da farafarasiny avidinay zany da misy 20, 30. Le tombony azo do nanaovanay tolo da omby anankitelo, da osy anankiroa. Amistranay Vasinakona zany ay nahazo fiofagnana momba ny resaka fiompiana hay defa nasiana hoe kaika roka mety asiana tragno ny akoho. Taloha sy manindro akoho zany ay taloha. Amtramiza fiasarany fiainako za koa zany aho defa miroso megnagny fezay. Ny zanakay taloha zany nianatra tamin'ny EPP, tamizao ny zanakay ngana zao da nisahagnako hoe ndreo tapitra ny Vasinakona nareo defa Desambra ny Vasinakona tapitra, Oktobra fidiran'ny mpianatra da napidiriko masera vazany ngana ba iezahako mafy hoe saba mety tafavokoko vao. Ankoatra ny vatsy sy ny fanomanana isan-karazany, nampianarana anao tahiry ihany koa ireo mpisitraka ny vatsy nankohonana, navondrona ao anatin'ny voamamy na ny vondron'olona ny toerana miara-manao tahiry sy mifampindram-bola izy ireo ahafahan'ny ankohonana tsirairay manatsara hatrany ny farim-piainany sy tsinjovany ny ho avy. Mamokatra izy loha amin'ny sakafony. De rehefa mahavokatra sakafo izy efa mijery lavidavitra kokoa, misokatra amin'ny alalan'ny hoe fahafahany manao tahiry, manao varotra ihany koa. De iny varotra ataony iny ny ahafahany manana vola, reny vola entiny anitarana amin'ny hoe famoronana asa sy fidiram-bola amin'ny fiainana andavanandro de ampiny tosika sy tantsoka ataon'ny FID amin'ny fanofanana sy famoronana hoe fanaovana tahiry. De izay fizarana amin'ny tahiry sy mampiasa vola zay no entiny. Raha ratrizay tapitra ny tetikasa manatsara ny farim-piainana tokantrano, miantoka ny fianaran'ny zaza mazava ho azy ary manatsara ny sehampiariany ihany koa zay nisafidiany. Raha tsy ahivina, ny filomarika Ravalomanana no mpitondra nanome lanja indrindra ireo tantsaha talohan'ny siny ny tetikasa vatsinan-kohonana ny taona 2024 ka nahafahan'izy ireo nahita lalam-barotra. Ankoatra ny famatsiana masom-bolo an'ireo mpamboly, nanao ny ezaka rehetra nanamboarana ny lalana ihany koa ity filoham-pirenena ity, ahafahan'ireo tantsaha nampiakatra ireo vokatra.